for our Lord in this world. They resound with God's love. Oh, let the ancient words involve. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope. Inasyaweza mtaluwe akakita muja Tujakanirante simentu kafika akakita muja 我俩说我套，一见就说这个搞的啦，着急分了。我俩说我套，啥的说非是多个，反的非法对啥。我俩说我套，那把我弄来了喽，那把我弄来一点点了喽。我俩说我套啥？我俩说我套。Mitugalidade, mula só o ar, para o levantava que já sei. Sino ni lugu ni ritani bari, tala fini maso anjo ni leti, mai saya na acha kaunilu. Debatino ni aksara ni laratitu. Awanatini mafi masunyana narebeni Uni harini Changing me and changing you. You have come with all the gods. Oh, let the ancient words Hallelujah. Amfalina lehibe indray no ara-panatsika rehetrarehetra ny avana malala amin'izao fotoana izao a. Faly be mihitsy indray ny tenako androany mihaona amintsika rehetra tanatin'ny fotoam-bavaka izay iarahanao a amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a isika rehetrarehetra izay ato anatin'ny groupe izay maretsy a dia faly be mihitsy mandray anareo ampitiavana am-pifaliana isika ihany koa izay mety hoe sambany voatonga eto androany dia raisinay am-pifaliana ihany koa ianareo a faly be izay mihaona aminareo androany ary Jesosy ane tahantsika rehetrarehetra amin'ity andro sabata ity ary izany mihitsy hahatondiantsika eto androany a hiaona amin'Andriamanitra isika hitady an'Andriamanitra isika amin'ny fotsika rehetra indray no anatonantsika azy amin'ity androany ity dia faly indray tafiaraka aminareo a dia raina Jesosy satria mbola velonay isika tonga eto indray androany hanome voninahitra ny anarany a hisaotra azy a hitera azy amin'ity tontolo andro ity ry havana malala hifantokantsika amin'izao fotoana izao hiandrandra'Andriamanitra isika atonga eto isika androany telefona ny eo anoloanao miondrika ianao mijery ny telefona io fantady ity fa miandrandra ny fotsika ao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia ny amin'ny toerana avo saingy midina kosa izy rehefa fotoana tahaka an'izao mijery antsika izay ity amin'ny farany ambany ity ka na dia kely sy bitika aza isika dia mba topazany masony a isika rehetrarehetra amin'izao andro sabata izao ianao Jesosy mba afakitsika androany hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany sy ny fitahiana izay nomena antsika rehetrarehetra satria dia noho izany mbola antony havelomantsika indray androany ry havana malala ianao io tonga eto androany dia tady ity fa fitiavan'Andriamanitra no havelomanao eto fitiavan'Andriamanitra izao iainantsika eto izao halleloia tsy misy herintsika natanjatsika fa fahasoavana fitiavana avy amin'Andriamanitra no ahafahantsika mbola velonaina soamatsara eto indray androany antsika hisaotra an'Andriamanitra antsika hisaotra an'Andriamanitra halleloia amin'ity fotoana androany ity manana fisaorana afaka entina ianao androany na dia ny fofinaina mahavelona eo amin'ny oronao eo vavolinao aza dia fantatro fa afaka hisaoranao an'Andriamanitra ny zavatra nomen'Andriamanitra anao tsy tambo isaina tsy voatanisy ny sakafo nohaninao halleloia tamin'iny herinandro iny ndoantsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androany ity raha ny andro anankiray izay nangatan'Andriamanitra amintsika liava tsy ampy hisaorantsika azy ny amin'ny herinandro izay nomeny antsika raha ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny andro anankiray antsika no mivavaka sy misaotra an'Andriamanitra
dia afaka zarazara itsika hoe adiny fitsika manompo an'Andriamanitra dia adiny filisaka ny zavatra ray izany no isaorantsika an'Andriamanitra. Za mino fa tsy ampy fiefakadiny akory. Fa nefa Andriamanitra tsy mitady zavatra betsaka amintsika ara-mana malala. Andriamanitra tsy miteny tamintsika akory hoe manaovinareo alim-bavaka isaky ny sabata. Tsy 420 ora akory tsika no manompo an'Andriamanitra rehefa andro sabata. Fa mbola avelantsika matory amin'ny alina. Avelantsika ravana malala mbola miala sasatra tsika ny amin'ny alina. Fa tonga ny maraina zay antsika vao manompoka mba manompo azy. Ary mandra-parivan'ny andro kely za ary pirofo manambara fa tsy mitady zavatra betsaka amintsika Andriamanitra. Tsy mitady zavatra izay tsy ho vitantsika Andriamanitra. Raha Andriamanitra mampahory antsika Andriamanitra dia raha ny teny Andriamanitra hoe tandremo ny andro sabata dia ny andro sabata zany dia nanomboka omaly hariva mandra-pahatonga ny androany hariva dia sabata avokoa. Tokony ora iandro manontolo mihitsy zany tsika. Ny 420 ora mihitsy zany no tokony iankofantsika eo anoloan'i Jehova raha tena ora ataontsika izany sabata izany. Fa tsy fantatr'Andriamanitra fa tsy vitantsika izany. Nefa tsika nandritra ny herinandro no tahina foana angentsika, no tatanina foana angeny fiainantsika. Teo foana Andriamanitra tsy nisaraka tamintsika na andro na alina. Fa tsika rehefa manome ho an'Andriamanitra dia tsy manome betsaka tsika ravana malala. Ny atoandro ihany no mba fotsika ho azy, ny alalitsika mbola matory. Fa zany efa androany mino fa zay rehetra ataontsika eto androany ataontsika amin'ny fotsika rehetra. Manompo an'Andriamanitra tsika dia ataontsika amin'ny fotsika rehetra. Mitady azy tsika dia tadintsika amin'ny fotsika rehetra. Manandratra azy tsika dia manandratra azy amin'ny fotsika rehetra. Aleluia. Andao hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Andao hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy avy tiavanao. Misaotra anao izay Jesosy fa soavan'izao iainanay androany izao Andriamanitra. Tsy afaka nisy nanome anay tombonandro fa tsy ianao tamin'ity androany ity. Tsy afaka nisy nanome anay fahasalamana Andriamanitra fa tsy ianao. Matona sina ny dokotera Jehovah Andriamanitra. Dia reny dokotera reny tsy hoe makany amin'ireny foana izay isan'andro mba ho karakarainy reny ny fahasalamanay. Fa rehefa marary izay vao mila an'ireny. Fa raha isan'andro izay mila dokotera foana vao afaka ho velona Andriamanitra. Tsy vita an'ireny dokotera reny zany. Ary tsy nisy dokotera teto ambonin'ny tany satria reraka izy tsy mahavita an'izany Andriamanitra. Fa ianao Jehova andro aman'alina ianao miasa manome anay tombonandro fahasalamana, manome anay fahavelomana, ny hery sy ny tanjaka entinay miasa isan'andro Tompo. Tsy azonay zany raha tsy avy taminao. Ny fiainanay rehetra Andriamanitra miankina aminao. Ny andronay rehetra Jehova miankina aminao avokoa. Haleluia. Ary isaoranay ny anaranao masina amin'ity androany ity. Tonga miakoky eto anoloan'ny seza fiandrianana izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Dia ilay seza fiandrianana tsy mitovy amin'iza n'iza. Tsy ananan'iza n'iza Tompo. Fa ianao no manana azy. Iankofanay izany androany satria fantatray. Fa eo ambonin'izany seza fiandrianana izany dia misy Andriamanitra lehibe sy mihezinezina. Andriamanitra avo, sampatalo. Andriamanitra lehibe. Andriamanitra tsy toa. Mipetraka eo amin'izany seza fiandrianana avo dia avo izany ianao. Ary atongavanay eto miankoky eo anoloanao Jehovah Andriamanitra. Hisaotra anao izay satria fantatray. Fa na dia mifanalavitra aza no misy antsika. Ianao any an-danitra izay ety an-tany. Ny tongotrao no mipetraka eto. Fa nefa Jehovah Andriamanitra tsy nanakana anao zany. Tsy nanakana anao tsy hiondrika hijery. Tsy nanakana anao tsy hanakaiky. O Jehovah Andriamanitra, fantatra efa kely loatra ty tany ity raha mihoatra amin'ny lanitra izay seza fiandriananao. Fa nefa Andriamanitra, ao anatin'ny kely no misy anay kely dia kely fa jery ianao. Misaotra anao izay androany.
Tongetsay Andriamanitra anatitra fisaorana sy fankasitrahana, anatitra fiderana Tompo, fa zanim-bazonay atolotra anao androany Jesosy. Misy matoky ahy fa izay olona rehetra tonga eto androany Andriamanitra dia miombona fo, miombona fanahy Jesosy, hiaraka hiteranao sy hanompoanao. Anao ny voninahitra Andriamanitra. Tonga ety any ianao ry havana malala, andaontsika hiteran'Andriamanitra ry havana. Omeo voninahitra Andriamanitra, aza mijery akory ianao hoe inona no mety fandraisinao, na inona no mety tsy azonao tamin'ny herinandro iny. Fa andao hiteran'Andriamanitra.
Sana Hallelujah, Jesus malala. Sana mintsy angely havana malala na tonga avantsika eto androany. Mbola tsy ny taraina ry havana malala. Fa nitsoka an'Andriamanitra ry havana malala. Sana na tonga havana eto androany. Hallelujah. Afaka mamiteny fenao androany Jesosy. Voalohany indrindra tonga avako eto. Zahako iteranao Andriamanitra. Za Andriamanitra hitsokanao. Za Andriamanitra hiakohaka aminao no misoretra nataonao indrindra moa fa ny mahaenao anao Jehovah Andriamanitra. Ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ve ry havana malala no ho tanisaitsika tsy voatanisantsika mandrakizay. Inona ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra? Ny zavatra rehetra voasoratra amina momba azy no maha izy azy. Ny zavatra rehetra voasoratra momba azy sa no maha izy azy. Aleluia. Ary tsy voatanisantsika na oviana na oviana. Tsy hoarotana ho votonga eo amavantsika na oviana na oviana. Fa nataonao fotsiny androany teneno hoe Jesosy malala. Tonga eto ahekohaka aminao Andriamanitra. Satria lehibe ianao. Mety tsy lehibe ny fiainanao. Tsy lehibe tsika. Kely tsika rehetra amin'ity zao tontolo izao ity. Kely tsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Tsinitsika ny havana malala. Fa ny mahatonga antsika sambatra dia ny fieritreretana fa misy Andriamanitra lehibe miaraka amintsika ny havana malala. Misy Andriamanitra tsara miaraka amintsika ny havana malala. Rehefa ndresaka tamin'olo anankiray tamin'ny herinandro iny, dia voakasika ny foko. Izao ny zavatra tenenina sa ozy izy dia olona te, sa ozy izy tsy mino fisian'Andriamanitra. Anefa ny havana ny fiainany, hitako mihitsy hoe tsy milamina ny fiainany. Za mihitsy ny mahita ozy hoe Jesosy ho tena mila anao ty olona ty, fa tsy fantany mihitsy hoe iza no ilainy. Tonga izy dia miteny fotsiny hoe tsy mila Jesosy zany a, tsy fantatro zany, tsy te halalana zany a, tsy mino an'izany a. Ozy any anatin'ny saiko any hoe tsy fantatrao, fa io tsy inonao io mihitsy, io tsy fantatrao io mihitsy nefa io no ilainao amin'ny fiainanao. Niezaka nitory taminy ramana. Nitoriako teny izy. Za tsy nitory taminy a. Hoe raiso Jesosy. Raiso Jesosy atao famonjy amin'ny fiainanao manokana. Dia ho sambatra ianao. Izy ny amany ianao tsy zany ny zavatra niteneniko azy. Fa nitsotra tamin'ny fotsiny any tato anatiko. Fijoroana vavolombelona no teneniko taminy hoe fantatrao ve ho azy za io. Ianao tsy mino fa za mino. Ianao tsy manana fa za manana. Fa za ho teteny aminao fa tsy mitovy ny fiainantsika sy ianao. Za ho azy sambatra io. Sambatra ho azy amin'ny resaka aminao io. Dia zao ny navaliny. Tena hitako zany ozy izy. Za ozy mahita eny aminao mihitsy hoe ianao olona tena hafa mihitsy ianao. Na ny toeponao, na ny toetranao, na ny fomba fifandraisanao amin'olona, na ny fiarahanao monina aman'olona. Hitako mihitsy izy hoe hafa ianao. Eno aho mantsy anazy. Fa tsy za ho aho io. Fa lezy velona atao anatiko io. Io hitanao io vantako ny hitanao. Fa ny velona atao anatiko tsy tany masonao. Fa zany no mahatonga ny fiainako ohatr'izao. Misy ny vavolombelona ny havana malala. Za io a sambatra za hitanao io. Dia mety tena hoe rehefa maninona ny sambatra. Mitovy ihany ny fiainantsika. Samy mivoaka amin'ireny mody ny ariva. Dia ozy ho ianao mety etritra rehefa maninona ny ihany miteny fa sambatra nefa ianao. Mety zany ny fiainanao. Fa zaho teneniko anao amantsy anazy. Fa io za hitanao io mihitsy ny fiainako. Za ohatsy hoe hitanao eto dia mody manao falifaly aminao, dia mody mitsikitsiky, dia mody faly satria eny amason'olona, na mody manao fairsemblance ny zavatra iainako. Tsy ho amantsy anazy. Fa io zavatra hitanao amiko io mihitsy zahako. Ny fiainako sy ny ankonako io hitanao io amantsy anazy. Nanomboka taitra izy ravana malala. Nanomboka lina izy. Nanomboka niaino anazy zay izy satria manomboka hitano eto ohatrany tsy mitovy tokoa izay sy tiravavy ty izany. Ravana malala, afaka tsy mino an'Andriamanitra ny olona. Afaka miteny ny olona za te tsy mino izaniza. Tsy maninona izany. Fa za nefa teteny aminao. Fa tsy mitovy ny manompo sy ny tsy manompo ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika androany mahiteny hoe Andriamanitra. Lehibe ianao Andriamanitra.
miaraka amin'Andriamanitra tsy manapetry ianao io. Miaraka amin'Andriamanitra tsy azo ferantsika rehefa avana malala. Tsy azo ferana hatrany anatin'ny fontsika Andriamanitra fa miasa. Tsy azo feran'Andriamanitra fa miasa eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Ary izy no mahatonga fahasambarana ho antsika rehefa avana malala. Dao ataontsika sanira mahafinaritra hoe ianao ny Yahweh Andriamanitra. Halleluja. Afotsika rehetra ny amofantsika eo aloha. Andriamanitra fanekena. Raha ohatra tsy hitanao ny tongina, afaka akisakao io commentaire. Akisakao ny commentaire dia mahita tsara ny tongokevitsika. Afaka tsy mijery commentaire ianao fa akisakao eo dia hitanao tsara ny tongokevy. Halleluja. Afatsika mifantoka tsara anao. Afumeanguka nitanatuna Jetizailasa manera nantanto po nangara nalebe. Haleluya. Somebody
Jesosy malala. Ianao io nge ravana malala e. Andriamanitra tsy voafetra ny asa eo amin'ny fiainantsika ravana. Rehefa toy ny resaka izay olona izay dia izao ny zavatra niteneniny hoe izao ozy izy. Efa ela-be ozy izy no niteneniny olona hoe tsy mety maty mihitsy ozy izy. Dia izao ozy izy niteneniny olona na hoe izaho mamitaka ny fahafatesana. Dia oza mantsy anazy hoe mafantatrao ve ho aho fa famindrapon'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra no tsy nahafaty anao. Mitantara amiko izy hoe izaho ozy nanao accident be dia be efa tokony ho faty aho. Ary ny olona tratran'ny nahazo aho maty daholo ozy izy. Fa izaho ozy izy mbola velona. Dia oza mantsy anazy tsy fantatrao ve hoe fa maninona ianao no mbola velona. Izany no anao toe fahasoavana mantsy anazy. Manomboka lasa ny sainy ny ravana malala. Manomboka mandinika izy hoe sao dia marina izany zavatra teneniko izany. Tsika reto nge ravana malala tena famindrampon'Andriamanitra eo iainantsika izao. Famindrampon'Andriamanitra nge rehefa na ny ainan'ny olona rehetra na ny olona mbola mpaniratsiran'Andriamanitra sy manao tsinitsinina n'Andriamanitra sy mitena ratsan'Andriamanitra ireny. Mbola famindrampon'Andriamanitra no iainan'ireny olona ireny. Fa isika rehetrarehetra no mahatsapany androany e Jesosy. Misaotra anao ahako. Fa famindrampo no ahafahako tonga eto androany. Ninona zavatra nilalovanao tamin'ny herinandro iny dia fantaro fa namindra fo aminao Andriamanitra. Mety mbola marary ianao. Mety mbola tsy mivany olana. Fa izany tsy mbola nanakana ny famindrampon'Andriamanitra tsy nentina ravana malala. Ny olona anankiray misafidy ny hamono tena dia miteny manao hoe aoka izay Andriamanitra fa tsy mila famindramponao intsony aho. Tsy ilaiko intsony ny fahasoavanao fa aleoko taperina amin'izay. Dia misafidy ny olona mamono tena noho ny amin'ny olana sy ny zavatra maro satria tsy fantatry ny olona. Fa ao ambadiky ny olana sy ny zavatra lalova misy famindrampo lehibe aho mbola mitahiry azy ho velona. Halleluja. Ravana malala. Tena tianao Jesosy. Mamindra fo aminao Andriamanitra no mbola mahatonga anao velona eny eto androany. Andaontsika hiran'izany famindrampon'Andriamanitra izany amin'izao fotoana. Jesosy. Antsika
Zany mbola iainantsika isan'andro ravana malala. Famondrapon'Andriamanitra mirotsaka midina hatrany anatin'ny tovatsika sy ny taolantsika. Midina hatrany anatin'ny tokantranontsika sy ny ankohonantsika any. Midina anatin'ny fiainantsika rehetrarehetra any. Aleluia. Zany famondrampon'Andriamanitra zany. Tsy mba adinon'Andriamanitra miprograme an'io ao an-danitra eo ravana malala. Raha misy zavatra tsy adinon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia ny manamboatra an'izany, miprograme an'izany isan'andro isan'andro. Ny famondrampony avaoziny eo amin'ny fiainantsika ravana malala. Manaraka an'izany ny zavatra rehetra ravana. Raha mbola hanindran'Andriamanitra fo ianao androany, andao misotra an'Andriamanitra. Amen Jesosy malala. Misotra anao izay Jesosy. Fa famondrampo daholo no mahavelona ny tovanay, mahavelona ny fiainanay rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra. Famondramponao Jesosy no mahavelona ny asanay, mahavelona ny fivelomanay. Famondramponao avokoa Andriamanitra.
no hitehirizanao anay tsaray avy reto Jehovahandriamanitra. Famindramponao ny mbola mahavelona Jesosy enina teny eo ankohonanay, enina ireo fianakavianay Jesosy eo. Misy amin'izy ireo efa marary mafy Jesosy, marary mafy efa tokony nandeha, efa tokony lasa Jesosy malalo, fa mbola ampidininao ny famindrampo, mbola ampidininao Andriamanitra ny fahasoavana midina amin'izy ireo tsaray avy Jesosy. Na dia tsy mahatsiaro izany akory azy ireo misy olona mety marary amin'izao fotoan'izao Andriamanitra, fa tsy mahatsiaro akory na dia niantso ny anaranao, fa misaotranao izay fa mbola amindranao fo, mbola jereny ny masonao ireny olona ireny, mbola avozinao Andriamanitra ny famindramponao tsy mety ritra. Isa-maraina tokoa ianao no manavao an'izany, fa raha ray andro izany tsy miavao eo amin'ny fiainanay Jesosy, eo la miringana ripaka daholo izay rehetrarehetra reto maty izay Jesosy malalo, efa tsy teto amin'ny tany velona intsony no misy anay, fa misaotranao izay fa tsy adininao isan'andro isan'andro, tsy adininao Andriamanitra ny mamindra fo aminay Jesosy malalo. Misaotranao izay Jesosy, rehefa izay tonga eto manatona anao amin'izao fotoan'izao, ty andro-androany ity Andriamanitra, hanatonanay ny seza fiandriananao ity Jesosy, hanadiovanao anay indray Andriamanitra, raha misy zavatra riavana malala any anatinao aho. Mila diovina, mila sasana, mila amboarina androany, mbola fotoana androany ahafahantsika manamboatra indray ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha misy zavatra tokony ho tandremantsika eto amin'ny fiainantsika riavana, tandremantsika daholo ny zavatra rehetrarehetra, tandremantsika ny sakafo hohanintsika, tandremantsika ny akanjonsika mba hahafana tsara tsotratra ny rivotra tsara, tandremantsika ny fiainantsika rehetrarehetra. Fa raha misy zavatra tokony ho tandremantsika riavana malala, tandremantsika indrindra, haleloia, dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tandremo sa ho tapaka ny tady, tandremo riavana malala, sa ho tapaka ny tady fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Fa eo antsika natao hoe matantoka indrindra, amboarina ara-panahinao reky leo izay rehetra tsy mety. Androany Jesosy mbola vonona indray izy androany, aleloia, mbola vonona indray izy androany hanamboatra antsika riavana, mbola vonona indray izy androany hanamboatra izay rehetra tsy mety. Ataontsika anatona anazy amin'izao fotoan'izao dia teny Jesosy malamo. Hatramin'izao anie za Andriamanitra mbola tsy mendrika foana, hatramin'izao anie za Andriamanitra mbola tsy nitrinina foana, fa Jesosy ity mbola vonona indray amamboarina. Ho anatona an'Andriamanitra tsika anatin'izany fona Jesosy. Amen. Jesosy io ity ao mifona aminao, Amen. Jesosy ray nitondrano ny azy fijaliana, nasehonao teo Kalvary, fitiavanao ay Jesosy no niotako Enao indray nalatsaka, nikorina mpamonjenay teo anatrehan'iray. Mba diovy amin'ny ranao Jesosy, mba sasao tena mitalawa, miandrandra famonjena avy amin'ny ranao Jesosy io, ity zanakao. Iti sana Yesu nangyari tanong nangyari yun Kapoy na sinapsali Ifaratangin ifafagisa na Nun sana kulumbero na Isang sarali Let's sinili ka chani isaw Kami ang dadani na funa Padi-ubi ang iniranaw Jesus Masasaw Masasaw
miandrandra famonjeny avy amin'ny ranao Jesosy io miandrandra famonjeny avy amin'ny ranao Jesosy io idizanao mariovy amin'ny ranao Jesosy miandrandra famonjeny avy amin'ny ranao Jesosy io idizanao miandrandra famonjeny avy amin'ny ranao Jesosy io Jesosy malala maloto angentsika reto ry havany maloto angentsika ry havana malala tsisy mendrika sika ry havana tsisy mendrika sika rehetrarehetra reto le lehilahy anankiray voan'ny paralysisy tsy mendrika anatiny anatona any Jesosy ry havana no batainy izy ny tonga teo na dia ny tenany aza tsy vita mintsony nitondra azy teo amin'ny Jesosy ry havana malala satria nalemy izy nalemy teny amin'izao tontolo izao teny izy nalemy izy ry havana ny boka izay tena farany maloto indrindra ny olona rehetra aza tsy mikasika azy anefa nge ry havana malala ny olona mbola maloto ny olombelona nge ry havana mbola mpanoty mbola maloto fa tsy nety nikasika an'ireo boky ireo analavitra an'ireo boky ireo mahavita mihitsy mamoaka andreo any amin'ny velan'ny tanàna satria tena maloto izany boky izany raha misy tokony hanilika an'ireo boky ireo voalohany dia Jesosy satria Jesosy madio satria Jesosy tsy mikasiam-pahotana ry havana malala fa mahavarina fa Jesosy mihitsy ny nanaiky nanadio an'ireo boky ireo nisy boka nametrahan Jesosy tanana nisy boka nakohaka teo amin'ny Jesosy tena nanakaiky an' Jesosy nefa ireo tena tsy mendrika ho an' Jesosy mihitsy ireo tsy mendrika ho kasihan'ireo tsy mendrika atao nininindreo na ny olona aza mety gaga ny olona hoe fa maninona le boka no nidiova ry havana malala olona mpanjaka sy tompony tompo ve milaza ny tena ny fampanjaka ny Jesosy ny olona nefa mikasika boka satria amin'ny olona mpanjaka tsy mikasika maloto tsy mikasika boka amin'ny olona mpanjaka tsy mampiditra ao andapany izany olona maloto izany tsy afaka hidirana olona maloto ny lampam-panjakana satria izany ny fieritreretan'ny olona natao hoe mpanjaka fa soa ihany fa tsy mpanjaka ny tany ny tonga teo fa mpanjaka ny lanitra ry havana tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary mitadiny boka sy ny maloto sy ny malemy ho atsangana sy hositrana sy hodiovina mifaharatsiana sy mifaharotona sy mifahalemena ry havana malala amen Jesosy malala anisan'izany angentsika rehetrarehetra reto anisan'izany tsika ry havana taotsika androany mba hiteny misaotra Jesosy ataoko ahoana ny tsy hanambarany fitiavanao satria fantatra atahalany ny antsanganao tsy mendrika fa
famitiavinao Jesosy a tsinotsinona famifonjenao amen. Amen Jesosy malala. Yeah. Hallelujah. Mataromena amire fauda kutupo mena tamita nune narana evan fili tamdalana nanfano zatuntuliza tinakatuire mutijina fanemuta nanaraku tafsavijiza Macarolina amnire fauda kutupo Ena chamichana nuna nena nawe. Sibeti sikatana. Natenda tote sasa tatwani chakra kukilo yafana kamdalana naranfana zatuntuliza tinakatuire mutijina fanemuta nanaraku tafsavijiza Haleluya, Jesus malala. Takanita ko ito lafana malala. Niafaliny io lehilahy io malelo rehefa tenenao hoe mitsangana dia betondra ny fandrinao. Rehefa niteny aloha Jesosy hoe voavelany elokao
mety mbola tsy haino hoe inona ny dikan'izany. Mety mbola tsy fantany. Mety akiny ahoana ny valeur n'izany hoe voavela heloka izany. Fa nenony fotsiny le izy dia niaina le izy. Fa tao aorianan'izay, alleluia. Izay izy vao natsapa. Rehefa niteny Jesosy hoe mitsangana, dia mba tao amin'izay fandrinao dia mandeha ana mivelona any an-tranonao ndanamody. Teo izy vao natsapa hoe izay ve nilanja ny voavela heloka. Hay ve ny famelan-keloka afaka mamerina ny fiainana amin'ny laona. Afaka mamerina ny zavatra efa tsy eritreretina izy sy intsony. Halleluia. Ary io lehilahy io dia tena afaka miteny tahaka an'izany mihitsy hoe maty a Jesosy raha tsy teo ianao a. Tena efa maty a raha tsy teo ianao Jesosy malala. Efa nandrasa fotsiny, bataina fotsiny, tsy mahavita neneny. Fa rehefa voavela heloka izy, ny sanda ny famelan-keloka azony, afaka namerina ny fiainany. Nanangana azy tamin'ny fahalemena, nampiverina azy tany amin'ny fiarahamonina, namerina ny fiainany rehetra tamin'ny laon'ny Ravana malala. Androany, amerina ny fiainana ao amin'ny laon'ny Andriamanitra. Amerina ny zavatra very teo ampelantananao Andriamanitra. Very teny ampelantanan'io lehilahy io ny fahasalamana. Fa very ny araka tamin'izany koa ny zavatra rehetra. Very ny asa, very ny ankonana, mety very ny vady, very ny zanaka. Satria nalemy izy. Rehefa tafaverina tany amin'ny ankonana izy, tafaverina tany amin'ny tokantrano, dia inoko fa niverina teo ampelantanana ny zavatra rehetra very. Mety nandeha nitady asa amin'izay izy dia niverina ny asany. Mety niverina ny vady aman-janany, niverina ny zavatra rehetra izay tsy teo ampelantanana. Izany angery havana malala, ny vidin'ny famelan-keloka, ny zavatra hoentin'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika. Fa mampalahelo ny olona tsy mety mibebaka mihitsy satria tsy matsapa. Hoe taky ny ahoana ny vidiny izany atao hoe famelan-keloka ry havana. Tia anao Jesosy, dia mba hanangana anao Jesosy androany. Dia mba hiteny aminao koa Jesosy hoe ndana dia mba atao ny fanodrina anao, dia mandeha miverina eny amin'ny fiarahamonina. Androany, halleluia. Andao ataontsika ty raha nataontsika tamin'ny heriny ty androany. I raha anisan'ny tsy afaka tao ambavako mihitsy izy ty. Nandritra ny herinandro iny ary mivoaka miditra dia io foana. Verinao anatin'ny saiko fony ty izy ty, halleluia. Na maraina na hariva, ary nanamarika ny herinandroko mihitsy izy ty. Sady tiako ampahelezana anao hoe ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao a, halleluia. Mbola eo Jesosy ry havana malala. Azan-kevy fa mbola eo Jesosy. Ataontsika ty raha mahafinaritra ty. Efa afaka manova zavatra. Halleluia. Amen. Tatsika fotsika rehetra ny tsapahelezaka anao hoe halleluia. Afaka manova zavatra, halleluia. Nana tukana iani, tukana kaka isani.
Zao zavatra miteneniko tamin'ilay vehivavy anankiray ilay niteneniko anareo hoe za ozy izy ate aozy izy tsy mety dia zao zavatra miteneniko anazy. Tsotra niteneniko taminy ndray andro anao mantsy anazy a sanatria ary tsiriko aminao zany fa raha sanatria misy ny fotoana andalovanao ady mafy fa mantsy anazy ary io ady mafy io tena hitanao mihitsy tsy vitan'ny psychologue io tsy vitan'ny dokotera io tsy vitan'ny ray aman-dreninao io ary hitanao mihitsy hoe tsy olombelona ny mavahany io anefa ilay zavatra tena mampahory aminao mantsy anazy ary tena tsy hahitanao vahaolana dia tokana ny zavatra teneniko anao tsaroa fa ty zavatra teneniko anao ty androany ty koa ianao tena inote an'ty zavatra lazaiko anao ty androany mantsy anazy amin'izay fotoana izay dia teneny fotsiny dia mety ianao amin'ny efitra aminao dia mitenena hoe Jesosy io raha misy ianao dia manaova sinina eo amin'ny fiainako porofo ianiko fa misy ianao izay fotsiny ny zavatra teneninao mantsy anazy dia hitanao fa Andriamanitra dia fanahy ary Andriamanitra dia omniprésent afaka manatrika anao izy ao amin'ny efitranao ary ho hitanao amin'izay fotoana izay dia tadidio ty zavatra teneniko ty mantsy anazy azadinonao fa rehefa misy zavatra mitranga ao aorianan'izay mivaly olana misy zavatra hitanao mihitsy zavatra tokony tsy ety lasa mety dia tadidio fa izay ilay Jesosy natsoinao mantsy anazy azadinonao azy mantsy anazy tena mifiperako mihitsy izy
Hasadinao zay eno zay izy vao nanaiky lama zay izy vao nanaiky hoe eno zisy fa andramako alleluia andramako atao zay ozisy averiko taminy zaho tsy maniry anao andalo olana ary tsy maniry anao andalo zava-tsarotra ho aza mantsy anazy fa zao nefa hoa ny olona hoa rehefa tia hahita an'Andriamanitra amin'ny azy izy tia hafantatra izy fa misy Andriamanitra dia ao anatin'ny ady izy mafaka mahita ao mantsy anazy eno izy fa ho tadidiko izy izay teninao zay ozy izy mantsy anao dia ho ataoko izy zay halleluia ozy ahako rehefa avy eo sady mitodika dia latsaka ny ranomasoko sady nivavaka ozy hoe Jesosy enonao zany halleluia hazavelanao fantatra Andriamanitra fa tsy analam-baraka ny anaranao ianao fa mahavitolo fotoana hiantso anao io olona io halleluia dia valio izy Jesosy porofoy amino fa misy ianao porofoy amin'Andriamanitra fa tena misy ianao ary afaka manao zavatra eo amin'ny fiainana fa milanao Jesosy olona io halleluia isaraka amity olona io ary mety tsy hitako tsony izy manomboka amin'ny herinandro fa zavatra fantatro vitako ny adidiko taminy ary voalazako taminy fa misy Andriamanitra ary tia azy Jesosy zava-dehibe zany ary enoko riavana za koa androany dia teny aminao isika reto dia manana ny anjarantsika koa tsika riavana dia hitany fiainantsika koa Andriamanitra ary raha misy zavatra tian'Andriamanitra indrindra dia manam-porofo amin'ny zanany foana hoe misy izy ny zanak'Israely izy fa no nisehoan'Andriamanitra foana satria tian'Andriamanitra misy zany mahafinaritra azy mampiseho amireo fa io ndray izy fa mampisaraka ranomasina mena io ndray izy fa mampijanona ny ranony io ny Jordana afaka miampita tanomaina ireo tian'Andriamanitra mihitsy tiany Jesosy mihitsy ny nampiseho fa io izy fa mamoty olona tsongo 5,000 mahafinaritra an'Andriamanitra ny mampiseho ny heriny amin'ny zanany halleluia Andriamanitra tsy mahihatra amin'izany tsy kahidy amin'izany izy fa tsika tsy mitady azy dia tsy mahita androany manana ny anjaranao koa ianao amin'ny Jesosy halleluia ena Jesosy halleluia Mula sundai Ifauri anawin Patinuna bisa Famenaralu Hasamirkir kitsireno Hadawatu kana demante Kisu Aminfu Itum tikana demante Tikane Marina Suluni baba se chamumana Tumbula ngajena Istayana nawe Istayana Ya bula malaika na watu bula malaika bula malaika kwa Jesosy katika na ulu makao halleluia nenda Jesosy
Tawanatina Kanibulana Sarubahana Nilang masunod citana Pamirutsaka Sarubi Sarubene tayo Masmadui Ba't na magsama Natuna sumba Isiyani Ang pagkadya Ibu sa kanagagan na wala pa na Ewan sigara dyan ito mga gano'n Sulu di baba Seri shamu kana Itu pengulangnya jana Di sini Italiana Jangan jana Dewu sulu di baba Seri shamu kana Shamanayana Dewu sulu di baba Seri shamu kana Selain fahasoavan'Andriamanitra ravana tianao Jesosy. Mba tsika amarana ny fotoantsika dia ndatsika irehareha amin'ny Jesosy androany. Za rehefa tsapako mihitsy rehefa miresaka amin'olona te ohatran'izany hoe tsy mino an'Andriamanitra ohatr'izany. Tena angalako tsirony mihitsy raha vanamalala no mirehareha amin'ny Jesosy io. Ny olona manko rehefa efa mino izy rehefa efa mino ny olona dia eo ihany ohatry efa samy manana zavatra tenenina zany dia efa samy mitovitovy ihany zay raha manana ianao dia izy koa manana. Aleloia. Za zavatra be manana an'i Jesosy, izy koa miteny za koa tena zavatra be manana an'i Jesosy dia mitovy ihany ilay izy. Fa rehefa amin'ny olona ohatr'izany raha vanamalala hoe olona tena tsy mino an'Andriamanitra mihitsy no mihaona aminao. Eo ianao tena mirehitra mihitsy anatinao any hoe Jesosy tena sambatra mananao ary tena ireharehako hatramin'ny farany mihitsy. Aleloia. Zany angeny hafany zany mahatonga antsika mijoro. Zany mahatonga antsika eo alohan'ny olona ohatran'izany. Tsy miafilafiny zany tsika fa eo mihitsy tsika ny tena mampiseho an'i Jesosy malalo. Tena manana tokoa manana anao. Faranantsika amin'ity raha mahafinaritra ity taontsika anaty fiderana mahafinaritra mihitsy izy ity reharehantsika amin'ny Jesosy. Itenenantsika hoe manana Jesosy manana anao. Aleluia. Aorianan'izay tsika dia iain'ny tenin'Andriamanitra aorianan'izay. Samy mahery tsika rehetrarehetra. Aleluia. Amen. Taontsika fotsika rehetra mihitsy izany reharehantsika amin'ny Jesosy hoe manana Jesosy manana anao. Ianao koa rehefa eny amin'ny vonim-toeram-piasana eny ianao aza mianatra riafana teneny fa manana an'i Jesosy ianao. Io zany mahatonga fiainana ohatrin' io aza mianatra. Aleluia. Eo antsika rehetra samy rehareha amin'ny Jesosy. Aleluia.
Halleloia. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao mba angataka ny feon'Andriamanitra hiteny amintsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity. Na ny tokantrano ianao amin'izao fotoana izao mitoerana izay misy anao any dia mitenenao hoe tompo, mitenena amiko fa voninkazo no mpanomponao. Fotoana dehibe andro any ravana malala fa antsika miandrandra tenin'Andriamanitra tonga mipaka ty anatintsika dia hiatraikatra anatin'ny taolanao sy ny nofinao hatrany anatin'ny aty fanahinao eny hatrany anaty vilaninao mihitsy any ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny vokatry ny tenin'Andriamanitra dia tondra zava-tsoa ho antsika tsirairay avy. Misaotranao zay Jesosy malala raha mbola tonga indray ny fotoana ahafahanay mifaly eto indray androany. Jery hoe Jesosy malala ity fotoana ity. Misaotranao tamin'ny nombanao mampiona tao anatin'izay fitariana fotoana izay. Tonga indray ny fotoana Jesosy hitondranay ny tonga indray ny fotoana Jesosy izay hidiranay amin'ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga Jesosy malala fa mbola ombanay eto indray ianao amin'ity androany ity.
fangio ny isa-tokantrano isa-batan'olona. Fangio ny isa-tokantrano isa-batan'olona mba ho tanteraky izany teninao zany amin'ny fiandroany ity. Matoka Jesosy malalo fa ny tananao mahery, ny tanam-pahasoavanao ane momba ny tsirairay avy. Ny tananao mihitsy Andriamanitra ny ametraka amin'ny teny ao am-bavan'izy ireo amin'ny fiandroany ity. Ametraka amin'ny teny ao am-bavany tsirairay avy. Ary ametraka ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Sotra Jehovah-Andriamanitra. Dia voly sy Satana sy ny firongony tsy mahazo manelingelina izao tenin'Andriamanitra zao na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna. Sotra Jesosy malalo. Mitenena fa voninkerana zay. Teny sofiainanao anay. Tenin'Andriamanitra andraisanay fampaherezana. Entinay indray amakivaky ny tontolo herinandro. Amakivaky ny fiainanay mihitsy Andriamanitra. Da io ny teninao ivoaka ato am-bavako. Za fitaovana ihany fa ianao fanamasina metraka ny teny. Misaotra raha io. Halleluja. Amen. No ilalelo tsika milohan'ny tenin'Andriamanitra dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Andao ary. Tenin'Andriamanitra. Alleluia.
halleloia so resika an'andriamanitra zany iry zany a miravantsika tsirairay avy koa zay tranotranotso etondray amin'ity androany ity dia fahasoavan'andriamanitra ane a mombantsika tsirairay avy a raha lasana vavy malala tonga soa randrano vao tonga miaraka aminay de teninao hoe tonga soa ianao a ary maharetatra amin'ny farany a niala tamin'ny fitariana tamin'ny fotoam-bavaka tsika ny hira fiderana sy ny fiankofana dia tsy amin'ny tenin'andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao raha misy aminareo a androany vao tonga niaraka taminay teto dia teteny aminao hoe tonga soa ianao a ary raha hitanao mampahiry anao dia tonga avandray raha pitso fa amin'ny latsinainy tonga avandray amin'ny herin'ny androany fa zay dia eto foana mizara aminao zany fahasoavana zany dia ny fampatarana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika halleloia sy ny fandraisana azy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tahiny Jesosy a lantony irina hitody Raolo soa soa meva razana so Sylvie Fabio razanakandapa tonga soa i Marie Hortensine Ingolina Rodriguez tahiny Jesosy zao tsika menakavy a faly mahita anareo a dia faly koa raha aritra ny falinety nareo tia nareo toto arzaka tahiny Jesosy ihany koa halleloia ijery ten'andriamanitra avy hatrany ary tsika ijery ten'andriamanitra tsika amin'ny bokin'ny Matio toko fa 1:20 andininy fa 1:30 Matio toko fa 1:20 andininy fa 1:30 ny tapany faharoa dia hoy Jesosy taminy naran'i Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'andriamanitra halleloia amen izy moa ny resahan'i Jesosy eto ny resahan'i Jesosy eto a dia ny voalohany meno anazy eto amin'irety olona reto dia ny mpianatra dia tokony olona efa mpieno anazy hatramin'izay a fa indrindraindrindra nisy karazan'olona teo a raha jerentsika iry aloha ery dia nisy olona nanantona azy raha jejena andiny 7:20 amin'ny Matio toko fa 1:20 a andiny 7:20 dia hoy ny ten'andriamanitra rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana manaovanao izao ary izy nanome anao izao fahefana izao anisany ngeza be natefan'ny tenin' Jesosy any amin'ilay andininy fa 1:30 tapany faharoa ireto loholona ireto sy mpisorona ireto hoy tokoa ny tenin' Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo a ho any amin'ny fanjakan'andriamanitra dia mahavariana tokoa hoe nahoana zany olona zany indray ny melo lalana nyreto a olona zay antefan'ny teny Jesosy zay efa loha olona efa mpisorona ny fanoharana nataon'i Jesosy raha dinitsika tsara raha vakitsika dia misy lehilahy anankiroa ndray faralahy dia ndray lamatoa dia nytenenin' Jesosy ndraiky vakiko amin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy zao vakiko manomboka amin'ny andininy fa 4:20 Matio toko fa 1:20 andininy 4:20 ary Jesosy namarika anao taminy hoe za kosa antanareo zavatra ray aloha raha ho valinareo zany za kosa dia laza aminareo izay fahefana naovako izany ny batisa an'i Jaona avy taiza moa zany avy tamin'ny an-danitra va sa avy tamin'ny olona ary izy ireo dia niarany saina ka nanao hoe raha olazaintsika mantsy hoe avy any an-danitra dia valiny hoe ko nahoana ny tsino azy ianareo ary olazaintsika kosa hoe avy amin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray dia hoy Jesosy taminy za kosa tsy laza aminareo izay fahefana naovako izany fa ahoana kosa ny hevitrareo nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka dia miasany amin'ny tanimboroboko ianao tanimboroboko anio fa namaly izy ka nanao hoe tsy handeha nefa noho ny afaka zany dia nanenina izy ka nandeha ihany dia nakeo amin'ny fahalalahany indray izy ka niteny ka nanao koa hoe ndana mba miasany amin'ny tanimboroboko dia namaly izy ka nanao hoe handeha tompoko kanjo tsy nandeha izy ka iza moa amin'izy mirahalahy nanao ny sitrapony ny rainy dia hoy izy ny lamatoa dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'andriamanitra reto loholona sy mpisorony reto a mivavaka amin'andriamanitra
manao asan'Andriamanitra. Ao amin'ny tepolo foana ny fiainan'ireo manao asan'Andriamanitra reo. Ary zany toerana misy aza mpamoretra sainy amin'ny vehivavy jangy zany, any amin'ny toerana lavitra sitrapon'Andriamanitra. Fa zao ry havana malala, ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia nampizara karazan'olona anankiroa ngezabe. Ao ireo olona rehetrarehetra efa mieritreritra fa manao asan'Andriamanitra, mpisorona loholona, mpitoroteny izay talohan'ny mbola tsy teo Jesosy dia tao an-tranon'Andriamanitra namaky bokin'ny Isaia, nitondra horonana taratasy, nanao asa fisoronana. Ary teo ny olona izay mamoretra vehivavy janga, mandeha any amin'ny fimamona, mandeha any amin'ny filalaovan-dratsy. Rehefa tonga Jesosy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Nentin'Andriamanitra nanamarinana koa ny teniny fa sitrak'Andriamanitra ny afatin'ny ratsy fanahy, fa mba hialany amin'ny lalany dia mba ho vonjeny izy. Tonga Jesosy vao nanomboka, satria Jesosy dia misy fotoana Jesosy mandeha amina toerana izay mbola tsy nisy filazantsara akory. Jesosy misy fotoana mamaky eo a Samaria, izay olona mbola tsy malala n'Andriamanitra ary mbola fahavalon'Andriamanitra mihitsy azy. Ny fahatongavan'i Jesosy zany ry havana dia nanova zavatra, satria tamin'i Jesosy tonga teo vao nisy an'izany vehivavy janga tsy nitoraham-bato ho faty zany, vao nisy an'izany mpamoretra nianika azo, tsy mbola nankany am-piangonana io ary io tsy avelan'ny olona sarotra amin'io no any am-piangonana satria hitan'ny olona sy ny mpisorona io dia fahafa mihitsy ny fahitanana io. Menatra izy dia tsy mandeha any am-piangonana izy, tsy mankany amin'ny tempoly izy, fa ny hazo no ny aniany mba ahitany an'i Jesosy direkta. Jesosy koa tsy niteny hoe midina nandana moto za tsy mila anao. Le vehivavy janga nanontaniany nika ho toram-bato, aiza daholo izy ireo izy tsisy nanameloka anao va? Alleloia. Ny tantaran'ny trola reto dia izao. Indray teneny izy ndana mba miasa amin'ny tany molopoko, indray tonga dia teny hoe za tsy handeha, nandiso fanantenana, nampalahelo an'le ray. Fa avy hoe tsapan'le izy hoe ohatran'ny mampalahelo kosa ny avoaka ny dady zany andeha ihany lehilahy matoy iny. Le fahalalana vao tena ndana makany amin'ny tany molopoko, andeha mihitsy haka ny fiasana mihitsy ao dia andeha, nefa rehefa izy tsy nandeha. Inona moa ny zava-dehibe eto? Mahay zava-mahafaly ve? Sa mahita ny asa vita? Zava-mahafaly nge raha zany tonga dia mitsinjaka le fahalalana tena za andeha, courage ianao dada, za andeha tsisy olana io fa ho ataoko. Dia faly le ray. Fa mijery ny tany mboaloboka izy avy eo, vita ve izy sa tsy vita? Tsy vita le izy. Misy olona zany ao manao zay mahafaly ny ray amin'ny fanekena hoe za andeha hanompo anao, zay hanao asa fisoronana, za andeha hanao mpisorona, za hanao asan'Andriamanitra. Jesosy nefa ny lalana sy fiainana sy fahamarinana, tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Inona moa ny tanjon'Andriamanitra? Ny tena farany tanjon'Andriamanitra ve dia nanaovantsika asa fisoronana ray amana? Tsy izay ny tanjon'Andriamanitra. Dingan'izany fa ny tena tanjon'Andriamanitra dia isika indray an'i Jesosy, isika ino an'i Jesosy. Tsy misy mankany amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny fononan'i Jesosy amin'ny fotoana efa tonga teo Jesosy. Reto olona reto dia namaivana ny fahefanana an'i Jesosy. Ireo zany no tena tamin'Andriamanitra hoe ho avy zay. Fa rehefa tonga eo anoloany ilay lehilahy fahany mankany amin'ny ray dia laviny tahaka an'ilay faralahy. Ny vehivavy janga, ny mpamoretra mivily lalana zany rehefa mahita an'i Jesosy. Menatra an'izay, tsy vitako ny eo anaminy, menatra. Ny olona mpanota na ny bebaka aza mamenatra azy, na ny andeha ho any amin'ny tempolo mamenatra azy, no ny miotany enjehany eritreriny
ry havana malala androany te hiteny vaovao mampaleminao ny fomba fikotiana fijerena ny fotoana vanim-potoana amin'ity zao tontolo zao ty de fahitana amina zavatra ngezabe anankiroa de ny hoe avant na après Jésus Christ, zany hoe na talohan'i Jesosy 500 taona talohan'i Jesosy na 320 taona aorianan'i Jesosy na zao iainantsika zao zany de reo ny io Jesosy io zany ny repère, io fiavian'i Jesosy io zany no repère. Fa za te teny aminao zay ny repère an'izao tontolo zao avant et après. Fa raha amin'ny filazantsara de misy vanim-potoana ngeza be indrindra ho atsika rehetra zay tsy niaina tamin'ny testameta taloha fa miaino anatin'ny filazantsara tsy efa teo Jesosy vao napantatra an' Jesosy tsika, teo Jesosy vao voasoratra mba ho isan'ny olona hovonjentsika. Za miteny anao fa misy vanim-potoana lehibe ngezabe anankiroa izay tokony mpanjintsika kristianina mpanaratean'i Kristy. Ny vanim-potoana lehibe voalohany de ny akarany teo ambony hazo fijaliana. Tsy miteny ny zanak'Israely eto fa isika reto, isika ilay ondry hafa ho ten'Andriamanitra. Ny vanim-potoana voalohany tena lehibe amintsika de ny akaran'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny vanim-potoana faharoa ngeza be dia ny voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany. Hoy ny bokin'ny apokalipsy toko voalohany manao hoe 17 manao hoe indro izy avy amin'rahona ary ny maso rehetra ahita azy de izay nandefina azy aza ahitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny. Amen. Eo anelanelan'ireo vanim-potoana ireo zao zavatra iainantsika zao. Eo anelanelan'ireo vanim-potoana anankiroa ireo zao fotoana iainantsika zao. Tena mario any anaty kahianao mihitsy. Vanim-potoana inontsika zao, vanim-potoana farany, vanim-potoana tenany tsy fantatro. Fa eo anelanelan'ireo tsika. De Jesosy niantona teo ambony hazo fijaliana. Tamin'izany fotoana zany rehefa teo ambony hazo fijaliana Jesosy de zao ny zavatra mitranga. Noesoeson'ny olona izy, nataony olona tsinitsininy izy, ary ny fahitan'ny olona an' Jesosy niaky teo ambony hazo fijaliana teo natonga an' Jesosy niteny hoe raha eo zangy eo izy malala fa raha izao ahako mangataka anjely tena legiona ny alefanao Andriamanitra nafaka anay eto. Fa ny olona sasany kosa nitan' Jesosy nianika teo de latsaka daholo ny finoana hoe raha zanak'Andriamanitra izy ny olona ny amin'ny Matthieu 7:20 any bakitsinge Matthieu 7:20 miteny ny olona Matthieu 7:20 andiny fa 70. Inona zavatra nytenen'ny olona? Ozy izy ny olona tadidiny olona daholo zavatra tenen'i Jesosy hoe za mandrava ny tempoly anatin'ny atelo de aoriko anatin'ny atelona. Ozy izy ny olona. Raha ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy tamin'ny atelona vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy nidina Jesosy. Teo izy ny olona isy salao tsiratsiraina fa tsy Andriamanitra io. Aiko nisy Andriamanitra voantona ambony hazo fijaliana. Aiko nisy Andriamanitra tsy mahetsika eo de zay atian'ny olona anaovana azy de ataony. Ary nisy olona teo jiolahy anankiroa. Nisy jiolahy anankiroa teo niara niantona tamin'ny Jesosy teo. Eo amin'ny any amin'ny Luka ndray misy an'izay tantara zay. Luka 7:20. Makitsika Luka 7:20 andiny 7:30. Any anankiray tamin'ireo olon-dratsy naantona teo de niteny ratsy azy. Io zany tafalatsaka tanaty fakapanahy nieritreritra le zavatra nieritreretin'ny olona teny ary ambany tery le teny hoe io le milaza fa mahavita le mandrava ny tempoly ka manangana azy anatin'ny atelona. Inona ny tsy dinany eo raha vitany zany? Maninona ny tenany tsy vonjeny? Na hainao an'izay le jiolahy anankiray. De zao ny zavatra teneniny. Tsy ianao va ny Kristy? Vonjeo ny tenanao zay e.
satria io a de ny eno ny zavatra ny tenenin'ny olona ary fantany fa ho faty izy fantany fa ho faty Jesosy zay tenene samy ho faty any a ay tsy navita namonjy kory a ka tsy enao ny Kristy betsaka ny olona tafalatsaka am'izany fakapanahy zany ry havana malala eo amin'ny ovanim-potoana io betsaka ny olona tafalatsaka tanaty fakapanahy tsy ino hoe io marina ny zanak'Andriamanitra aizany isy zanak'Andriamanitra anay ko faty zay anaova inona zay miaramila romanina inona moa ry havana zay miaramila romanina raha miohatra amin'ny herin'Andriamanitra fa lay milaza azy ho zanak'Andriamanitra io fa fatoran'ny zareo a io fa sy mifantsika ny tany a sy mifantsika ny toy a tsy mahetsika nisy jolay anankiray nefany miteny nanao hoe nananatra ny namana izy 500 fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka manao hoe moa ianao koa tsy matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voeloko zao aza ary marina na namelohany atsika satria mandray valiny nataontsika isika fa ity laty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza hitanao a ity jolay ity dia jolay fa za dia teny aminao misy jolay mihaino toriteny anao zay mieritreritra hoe jolay fa misy jolay ny maresusio ny momba an' Jesosy ary misy jolay intéreseny amin'ny fiainan'i Jesosy ary na dia jolay izy dia ny eno dia fantany fa tsy mbola nanao tsy maro lehilahy io na dia ray azy mampatsiahana an'ilay jolay andeha hanafika tena andeha hanafika mihitsy ireo jolay efa miandry olona mifapaka miandry mifapaka amin'ny any le misika dia ndao fa ilay anankiray mialohan'ny andehanany sendra mba nivadika ny toriteny sendra mba nivadika ny radio alohan'ny andeha voanina voaka amin'ny 2 alina 12 alina andeha hanafika dia nahely fitoriana filazantsara hoe tia anao Jesosy na amin'izao fahalotonao zao ary aza manaiky maty miaraka amin'ny fahotanao miantso amin'izay ny namany andao tsy afaka andeha ao izy zay ny na jolay azy farany ka za miteny anao misy jolay ny ananonaniny a tsy oatra atsika ny atsika toriteny adiny ray sasany isan'andro misy olona tena mandany andro amin'ny asan'Andriamanitra isan'andro isan'andro mahafohy fotoana manao asan'Andriamanitra fa mety elohavany jolay ray maheno tenin'Andriamanitra 3 minitra zany hoy Jesosy efa melo lalana anareo a ny vehivavy janga sy ny mpamoretra varinany andry an' Jesosy adevitra tany amin'ny tempoly nilo olona sy mpisorona fa Zakaiosy kosa ny azakazaka namonjy hazo farak'izay ambony avo mba ahafahany mitazona an' Jesosy ry havana malala nafinaritra be ny fiainan'ity jolay anankiray ity hoy ten'Andriamanitra ny aninany a any Apokalipsy 17 ity le fotoan-dehibe anankiray faharoa anampiko an'le Apokalipsy ny tenentsika teo Apokalipsy 17 andiny vava hoy ten'Andriamanitra ary akohakeo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia zay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny fanamorenana izao tontolo izao mahafinaritra be fandray amin'ilay zavatra ny anarantsika androany nanana fahasoavana manokana atao anatin'ny commencement fa nisy fifaroton'Andriamanitra niaraka taminay tao a dia mba anjara no zara tenin'Andriamanitra androany nanaiky zara tenin'Andriamanitra izy raha mpiara-manompo an'Andriamanitra tany aloha io tany kasikasika kely mihitsy fototra mieritreritra zany fiavian'i Jesosy sy ny tombontsoantsika manana ny Jesosy sy miaina anatin'izany hoe fahamarinana miaina anatin'izany hoe toe-po araka an'Andriamanitra izany hoy ny tenin'Andriamanitra veriko vakina amin'ny Apokalipsy 13:8 teo a hoy ny tenin'Andriamanitra ary akohakeo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia zay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny andrenina izao tontolo izao mazava ho azy ny olona ekohakeo a dia ireo olona naniratsirana azy ireo olona tsy nety nanaiky anazy ireo olona
lay niteny tary aloha tary hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao dia vonjeo zahay sy nitenanao sy zahay lay niteny hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao midina eo miala amin'ny hazo fijaliana reny a ny olona zay miteny an'izany ka tsy mibebaka dia tsy ho voasoratra anatin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry ny anarany. Eto izany dia misy zavatra anankiroa mifamaly tsara mihitsy. Dia Jesosy tsy mahateny ohatrany tsy misy hery eo ambony hazo fijaliana eo na efa nanolotra ny ainy na dia ho an'ireo olona izay miteny. Mbola nivavaka Jesosy raha eo mamelany elo fa tsy fantany izay atao. Jesosy eo ambony hazo fijaliana mbola mivavaka sy mifona ho an'ireo olona ireo. Vanim-potoana voalohany, vanim-potoana faharoa hoy Jesosy anareo ny aleha anany ny rotoro. Ny vanim-potoana faharoa dia niavian'ny olona rehetra amin'izay izay tsy nandray an' Jesosy ekohaka eo amin'ny tongony. Ity jolahy ty teo amin'ny hazo fijaliana teo izy tamin'i Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Eo koa izy satria Jesosy tamin'io fotoana io na amin'ny fotoana anazy io Jesosy tamin'ity raha teo amin'le Luka 7:20 teo hoy Jesosy taminy rehefa avy niteny zao nitenen'ilay jolahy ary marina ny nameloana antsika satria mandray nataontsika sika fa ity lahy ty kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory ary hoy izy Jesosy eo tsarovy rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anionionanao amiko any am-paradisa. Mizara roa ny lalan'ny olona na mionao amin'i Jesosy any am-paradisa na ekohaka eo atongony izy any am-paradisa. Ny olona mekohaka eo atongony ny firenena rehetra. Ahoana ilay volazan'ny ten'Andriamanitra teo ny firenena rehetra amin'ny Apokalipsy 5 moa ilay vakitsika teo. Apokalipsy 13:8 akohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany dia izay tsy manana anarana voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Ireo olona ho avy ekohaka eo atongonyireo izany tsy hoe voavonjy akory fa ireo mihitsy ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy 1 ilay hoe izay maharesy ozy izy any amin'ny bokin'ny Tiatira any bokin'ny Sardisy andrasotsy Sardisy ka ao amin'ny bokin'ny izay maharesy any amin'ny bokin'ny Laodikia azafady any Apokalipsy 1:7-2. Izay maharesy dia averako hiara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandresiko kosa sy ny arahako mipetraka tamin'ny raiko teo ambonin'ny seza fiandrianana. Izay maharesy izany hoe ilay izay maharesy io dia izay olona nino azy hatramin'ny farany nitazona ny finoany an'i Jesosy hatramin'ny farany. Ity jolahy ity izany izao amin'izay fotoana izay hiara hipetraka amin'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana ary mbola nampiny fa any amin'le mbola amin'ny Apokalipsy eo amin'ny tantaran'ny fiangonanao koa mbola hiara hanapaka ny jentilisa dia hanorotoro azy amin'ny tehim-by. Alleloia. Ny olona izay tahaka nyity jolahy ty ry havana miteny anao androany fa eo anelanelan'ireo fotoana anankiroa itsika. Eo anelanelan'ireo fotoana anankiroa itsika. Renao fa mahato anao Jesosy ary ny endrika ny fahiratsiratsika an'Andriamanitra dia ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa itsika angirapa na rehefa manota ka manombo an' Jesosy fandroany eo amin'ny hazo fijaliana rehefa vita batisitsika no miverina manota dia manombo an' Jesosy Kristy eo ambonin'ny hazo fijaliana. Dia hitovy tahaka an'ireto olona rehetrarehetra ihany tsika hanao tsinitsinina ny fahafatesan'i Jesosy. Hanao tsinitsinina ny ain'i Jesosy nafono atsika.
raha ohatra tsika rehefa le mitandrina pasika iny tena tafiditra anaty ao am-pona mihitsy hoe maniny ianao no mitandrina pasika de toritory fo ianao satria tsapanao efa mato anao Jesosy de tena tsapanao mihitsy tena zany fahotako mba tena afatrosa teo oviny Jesosy tamin'ny rahany noho ny fahafatesan'i Jesosy de voafafa ny fahotako rehetrarehetra de ho takan'le jolay ianao ainao ve mankasitraka an'Andriamanitra ry avana mankasitraka an' Jesosy mba tonga ao am-bavanao matetika ve zany hoe misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra izay nataonao misaotra tamin'ny hazo fijaliana misaotra tamin'ny fitiavanao Jesosy fa raha niakatra teo ianao tsy nohenao tsisy ratsy nataonao na de ray azy fa zany nanao ratsy nefa ny nahoana inona zavatra mitranga zahako ny tena vofonjy tao anatin'izay alleloia androany ty teny aminao ry havana malala farito ny lalana lehanao manomboka eto mandeha ny fotoana aza miandro olona foana zany ianao ampibebaka anao ny asa fitoriana ry havana efa metery amin'izao fotoana zao misy tanàna any misy fotoana any amin'ny tany lavitra andrina any misy any amin'ny tany lavitra mety aty ampitan-dranomasina efa tsy voavaky ny filazantsara intsony efa sarony ny zavatra zao tontolo zao ny filazantsara efa voafeny filazantsara mety tsy mitovy ny fotoana iainantsika intsony zao tamin'ny andronay mbola nalalaka angambo zany de maheno antsin'Andriamanitra tsy maheno antsin'Andriamanitra ro zao andro iainantsika zao efa teriny fotoana iandro toriteny anankifiry ianao vao resy lahatra hivavaka amin'Andriamanitra iany toriteny firy ianao vao resy lahatra andeha hanaradian'i Jesosy fa any ambadimbadika any misy vehivavy janga sy mpamoretra any fehezanteny anankitelo ny eniny miazaka zandry mandeha mekohaka eo an-tongotra Jesosy ary za miteny anao ny mekohaka eo an-tongotra Jesosy amin'ny fotoana mbola tsy tonga iankofana eo amin'ny tongony izy amin'le apokalipsy nitenentsika teo satria ny olona rehetra tonga ekohaka aminy eo amin'le apokalipsy 7:10 eo de efa reo olona rehetrarehetra tsy nanao tsy nandray azy tsy maintsy ekohaka ihany ary amin'izany fotoana zany hoy Jesosy tsy androko zay anehoananareo ny voninahitro izay nomeny ray koa amin'izany fotoana zany na ny olona milazatra ary le teny mampina teo misy olona tena za tsy mila an'Andriamanitra za vitako ny fiainako reny na tiana na tsy tiana ekohaka eo anoloany ekohaka eo anoloany resy zany ny dikan'izany fa ianao kosa raha amin'izao fotoana zao eo anelalelan'ireo fotoana ny teneniko anareo any anelalan'le fotoana ny akarany teo ambony azo fijaliana sy eo amin'ny anelalan'le izy ekofan'ny firenena rehetra eo anelalelan'izay ianao no mekofo eo aminy amin'izao fotoana zao zany ry havana aza miandry apitso zao ny fotoana tokony ekofantsika eo anatrehan'i Jesosy zao ny fotoana tena tokony hitenenantsika hoe Jesosy arary ny ngenao tsy tokony ho faty ianao fa zany tokony ho faty zay nge ny tenin'le jolay hoe ny tiny jolay tena anike tsy ianao ny tokony ho faty fa zahay ny tokony ho faty fa maninona ianao Jesosy ny mahatety nefa ianao tsy nanao ratsy zao ny fotoana miteny anao aho tsy maintsy ekohaka eo anoloany ny olona rehetrarehetra na milaza azy fahate na milaza azy fa tsy tsinitsinina na manao manira tsira sy miteny ratsy azy na tiany zany olo zany na tsy tiany rehefa tonga ny farany tsy maintsy ho avy ekohaka eo atongony eo anatrehany ny olona rehetrarehetra ianao amin'izay fotoana zay raha vitanao araka ny teny ralahy aza tahiny tompo aza hoe mbola tsy tary ianao zao ny fotoana fiankofana eo anatrehany fa amin'ny fotoana efa andoli iankofany firenena rehetra eo anatrehany ianao efa miara-mipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianana androany tsisy fanontaniana eto androany vehivavy jangy ianao sampamoretra fa mifanontaniana Jesosy efa nanome lalana antsika nanome tombon-dalana
ny vehivavy-janga sy ny mpamoretra sy ny mpamon'olona elo lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Nomeny Jesosy occasion tsika fa raha zao ny vitatsika nomekohaka eo aminy eo renelan'ireo vanim-potoana anankiroa reo ho amin'ny fotoana rehefa tonga Jesosy ianao asena mitsaka am'izay de entiny mipetraka tsy mekohaka eo anatrehantsontsika am'izany fotoan'izany ataoko hoe tsika ataoko amaininy zany fa zay nandazy mekohaka ary am'izany mekohaka forcé tsy maintsy mekohaka tsy aminaim-pony fa tsy maintsy mekohaka satria zay mampanjaka sy tompo zay ny nanomezana azy ny fahefana rehetra ty tany ka hatrany an-danitra. Halleloia. Nasika anao taka an'le Jona teo ambony hazo fijaliana ry havana teo amin'ny hazo fijaliana izy niala niaritra tamin'i Jesosy nakamamy an'i Jesosy any am-paradisy izy Jesosy makamamy azy anio ihany ozy izy de eo namoko any am-paradisy ianao tandremo taka reto lo olona sy mpisorony reto tandremo taka reto lo olona sy mpisorony reto mahafinarana zany voasongony zany ianao mba atao amin'ny tempolon'Andriamanitra isan'andro isan'andro mba nanao asan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Mahafinaritra le fampianarana andraisiny tamin'ny maraina teo ny bazy ny fiarahana amin'Andriamanitra de ny fitiavana azy zany raha ampajangy zany ry havana tia an'Andriamanitra nefa jangy tena ratsy zany zakaiosy zany fa tia an'Andriamanitra. Nanao tsy nety zany Paoly zany fa tia an'Andriamanitra. Reny rehetrarehetra reny ny elo lalana zany hoe reny ny lasa loha ny anelan'ny vanim-potoana roa ianao zao tsy maintsy ekohaka tsy maintsy andohalika tsy maintsy fona tsy maintsy anaika niza milaza azy tsy mino an'Andriamanitra amin'ny fotoana ho avy Jesosy. Io fiankofana tsy azo elana io zao ianao mbola manana mihitsy safidinao ny ekohaka ianao mekohaka am'izao io ary hipetraka aminy ianao rahatrizay. Alleluia. Toka efa voarainao zay afatrizay ny tena reto zao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao meny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay miakatra Jesosy ohatr'izy ake Jesosy miakatra ambony hazo fijaliana miteny iza daholo ary zao le mba nanomezako an'ity fijaliako ity mba hanana fiainana mandrakizay. Sao de Jesosy tsy ho any rehetra aloha fa reo ndray ohatry ny miteny zany Jesosy ty ma Jesosy miteny zany Jesosy anareo ny aleha tsy ratsirao aloha za eto ambony hazo fijaliana aloha za zao tsy hoe zany tsy mahavita zavatra fa za manao ny sitrapony ray kozy Jesosy. Raha mba fantatry reto olo reto fa raha zao any ty n'Andriamanitra esoriny eto andefa legiun'Andriamanitra tonga de vetivety de miala eto fa tsy zay aloha ny tanjona aloha mbola Jesosy miantony ambony hazo fijaliana tsy azo elana ny fiaviany Jesosy indray ary hoy ny ten'Andriamanitra mivakitsika teo na zay nandefona azy de ahita azy reo olona teo ambany hazo fijaliana reo nisy karazany roa tao nanesoeso azy tao Maria sy Maria sasany sy Maria Magdalena sy ny vehivavy hafa nijery teny lavilavitra teny nitomany an'i Jesosy reo ny ekohaka teo tongo Jesosy hatramin'izay reo iary hipetraka aminy amin'ny seza fiandrianana iara-napaka ny jentilisa ary ianao amin'izany fotoana zany isika raha voavonjy isika hitondra an'izany tehimby anoritoro any tsy mampirelo atsika misy fotoana tsika ataon'olona tsinitsiminy ety amin'izao tontolo zao ty anovan'olona toetra marary reny olona tsy mino an'Andriamanitra reny aza mitenao iareto kely fa efa ho avy tsy ho ela. Alleloia. Efa ho avy tsy ho ela zany isika anoritoro-andreo amin'ny tehimby zany eo anoloan'ny eo ampovoaniny zany fotoana anankiroa zany tsika ravana aza dininao mijoro eo anoloany zany fotoana anankiroa zany tsika zao ahoana ny tokony hafaran'ny fiainanao raha androany ianao tsy mandray an' Jesosy sanatria tapitra ny andronao raha riva tekohaka ihany ianao fa de tena andohalika eo anoloany tokoa ianao amin'izany fotoana zany
fa mandoaliko ianao noho ny tsy fahasoratan'ny anaranao amin'ny boky ny fiainana zay mikohaka amin'izany fotoana zany olona tsy voavonjy daholo fa zay manana anarany voasoratra amin'ny boky ny fiainana miara-mipetraka amin'ny eo amin'ny seza fiandrana amin'izany fotoana zany ho hitanao daholo koa izy ireo mikohaka ireo androany ireo ianao mehezan'ny olona fa mikohaka fa aza atao makivy ianao zany androany ianao misy esoeso teny renao hoe mba mivavaka nefa fa ataovy ihany ny fiankofanao fa eo anelanelana zany fotoana anankiroa zany tsika tianao Jesosy za matoky sy mino fa voarainao zay afatra zay tsy manina anao na tsy hitan'ny olona mivavaka reto mpisorona sy lolona reto a tsisy tsy nahita azy ireo tsisy tsy nahita azy ireo fa raha-mpivavaka dia izy ny lolona voalohany ary ozy foana ny olona sambatra nareo any an-danitra ary izy koa le miteliny amin'ny olona za zao hoe dia tsy tonga any an-danitra jereo kely mipôzy koa izy fa zao olona ohatr' zao ny andeha ho any an-danitra fa tsy hainy fa nisy an'le faralahy ny teny fa hoangy fa avy tsy nandeha fa reto misy lama-to be dehibe reto Jesosy a le sarotra natsona misy amintsika reto ke sarotra tsony fotoam-bavaka sy toro-teny firikay fa nampitodika anao eo fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra no mahita anao le lama-to ny teny hoe za tsy andeha fa rehefa avy eo ny eritreritra izy dia nanenina dia ny teny hoe andeha ihany aho izy dia hoy Jesosy hoe melo lalana anareo ny mpamoretra sy ny vehivavy tsanga androany mbola tsy tonga le fotoana anankiray apokalypsy 7:10 lay andoliana sy ankofan'ny olona rehetra izay tsy nanana ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana eo anoloany ilay zanak'ondrin'Andriamanitra amboariny fanomponao amboariny lalanao safidio ny fiainana ravana malala hivavakitsika amin'izao fotoana izao sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana androany ankasitraka anao zay Jesosy satria voatory tetondray ny famindraponao voatory tetondray ny teninao Jesosy malala mampatahotra anay tokoa Jesosy mieritreritra an'izany hoe tsy maintsy isy foana io fiankofana eo tongotra ao io ko raha tsy maintsy isy foana io na hoana zay tsy tonga dia ekohaka deny zao amin'ny fony rehetrarehetra na hoana zay tsy tonga dia ekohaka androany fa iandro roviny zay Jesosy ray avako malalako tena tianao Jesosy amin'izany fotoana zany tsy ianao hoe ekohaka tsony no zava-mafaly azy fa ianao efa miara-mipetraka aminy mijery an'ireo zay mikohaka amin'izany fotoana zany mikohaka eo atongany dia tonga dia fantatrao fa ireo le olona tsy manana ny anarany ny boky ny fiainana ireo le naniratsira an'Andriamanitra ireo le nanao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra ireo le nanenjika anao ireo le nifofony ainao ireo le nanambanimbany anao ry avako malalako manam-potoana ianao zao no hifidy fiainana antsika zao tsika hifidy ny fiainana dia ho velona isika ry havana malala no hifidy ny fiainana dia ho velona zasy ianao fiainana mahafinaritra zany isika hiary hipetraka amin'i Jesosy zany seza fiandriana dia hanapaka ny jentilisa tsy maninona raha mbola nofonao zao na misy kitro aza ny lohalika ao na misy marika aza ny lohalika ao satria pekohaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao tsy maninona zany fa amin'ny fotoana zany efa ny fanahintsika rehetrarehetra ny fanahintsika ary hipetraka amin'i Jesosy sy eo amin'ny seza fiandrianana ny fanahin'ny olona ekohaka eo anoloany ekohaka eo anatrehany betsaka hitady famindrapo amin'izany fotoana zany ifony hoe Jesosy amin'ny fona fa mekohaka izy fa tsy voavonjy ianao raha zao mekohaka voavonjy ianao raha zao mekohaka voavonjy ianao
manana ho avy mamirapiratra ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fitoerana ho anao ao. Ndao ekohaka ry havako. Ndao ekohaka. Aza mafy fo. Aza manamafy ny fonareo, aza manamafy ny aza mitodika. Aza mivily ny antson'Andriamanitra. Aza mivily amin'ny antson'Andriamanitra ianao. Fa ianao mihitsy ny tena anisan'ny natsoina. Anisan'ny tena natsoin'Andriamanitra, tena ompon'Andriamanitra ianao. Ary nomen'Andriamanitra lalana ianao. Aza mijery zany ianao hoe inona ny diplômako raha resaka fanomponan'Andriamanitra. Inona ny haiko amin'ny atin'ity baiboly ity. Fo Jesosy hoe afaka hiaro lalantsika. Afaka hiaro lalana ny mpisorona. Afaka hiaro lalana ny loholona isika. Dia afaka mahalala. Ndao hanompan'Andriamanitra amin'ny fitiavana manomboka eto. Rehefa nanompan'Andriamanitra tamin'ny fitiavanao ka atao hitombo bebe kokoa ao anatinao. Zany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra ilay ny voninahitra. Misaotranao izay Jesosy tamin'ny teny, misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga nijery teto androany. Jesosy taio izany teny izany mba haniry ao anatin'ny voly. Ny fanahinao masina hoe hanondraka izany, avokatra be dia be. Mankasitraka tompony. Halleluja. Amen. Isolo tena nakipy maresy eto hitondra ranom-bavaka ho antsika tsirairay andro. Eo anatrian'Andriamanitra. Zany zany ivavaka ranabavitsika Antra Clarisse utubiasa ranabavy Inclirina Rodriguez. Sans
tanteraka. Jesosy malalo dia olindreko ilay sa Jesosy isotranao izay Jesosy ny amin'ny fotoananio, isotranao izay Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondray ny mpanomponao androany, isotranao izay Jesosy ny amin'ny tombontsoa lehibe izay menao anay tsirairay avy afaka nandrisy ny hain'ny teninao tetondray. Isotranao izay Jesosy tompon'ny sabaka taona totosa tanteraka teto ny teninao Jesosy Jesosy malalo indreto izay. Ilay mpanompo tsy mahasoa Jesosy ilay olona tsy mendrika akory nefa indreto izay Jesosy miakohaka atao anatrehanao, miakohaka atao aminao izay Jesosy tsy mendrika izahay. Mangataka ny raha soa sarobidinao izay Jesosy malala mba hanadio anay hatrany tapin-doka hatrany paladia, hanala fatifetitenana rehetra Jesosy ninona mahatonga anay tsy mendrika anao, tsy mendrika ny iakohaka eo anatrehanao Jesosy dia angatahanay izany rano izany mba hanadio anay. Tonga eto anatrehanao izay Jesosy tonga izahay satria entinao nefa nanambara fa tsy tonga iantsony marina ho sisanao fa tonga kosa ho an'ny mpanompo mba ho vonjena. Indreto ilay mpanotanao Jesosy tonga izay mba ho vonjenao, mba ho diovinao, ho afahanao amin'ny raha soa sy sarobidinao izay Jesosy malala. Atolotrayanao ny sainay, atolotrayanao ny fonay, atolotrayanao ny tenanay izay rehetra momba anay Jesosy malala dia raisoanao izany. Tanimagy ao anatrehanao izay Jesosy tanimagy any am-pelatananao izay ka volavolao araka izay tianao Jesosy malalo. Aoka mba hoenao ny fonay, aoka mba hoenao ny fiainanay manontolo ambarinay etona fa tianay ianao Jesosy eny ianao ilay efa tianay taloha fa tianao izay Jesosy aorenao tamponay ilay fitiavana anao bebe koa hatrany ampio izay mba tena ho tianao ilay mpanaradianao tena tsisy condition Jesosy malalo. Aorenao tamponay ihany koa ny fankatoavana ny teninao, ilay fankatoavana ny didinao Jesosy mba tena hanaranay anao Jesosy malala. Indreto izay tsy mendrika izay Jesosy, tsy mendrika izay tena fanota izay Jesosy malala fa no nindra fonao lehibe, nindra fonao Jesosy na toy izao anay, nindra fonao Jesosy ny fitiavanao anay, nafahanay matohaka eto anatrehanao, miakohaka eto anatrehanao. Ka indreto izay Jesosy irao izahay vonizay ny anao ny asanao hatrany, vonizay ny androndroso bebe koa hatrany Jesosy ho amin'ny fitiavana anao dia ho anao rery voninahy efa mandrakizay Jesosy malala. Dia raina mandrakizay ny anaranao misandrato amin'ny ambony indrindra Jesosy eo averinay aminao ny asa mitera voninahy efa mandrakizay amin'ny anara sarobidinao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany. Halleluja, amen Jesosy. Halleluja, iaraka ifampisehoka. Andriamanitra ray Jehovah tompony maro, ho anao ireny ny voninahitra mandrakizay amin'ny misaotranao izay ny amin'ny fahateterahan'ny fotoam-bavaka anay teto tamin'ny teny ity, isaorana amin'ny fanatrehanao, isaorana ny tsy fahatapahan'ny fandaharana misaotra tamin'ny teninao. Jesosy mamy teny nampianatra anay androany, nanomboka tany amin'ny commencement izay Jesosy nampianarinao amin'ny manohana fiavianao Jesosy Kristy tompony. Ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao ary ankehitriny izay dia nampianarinao ny anana izany hoe ho tianao fianam-panao Jesosy io. Misaotra Jesosy fa nampianatra anay ianao androany ahaizanay tianao ary indrindra mankatoanao fa maro koa ny be mivavaka ankehitriny mitory teny kanefa Jesosy io tsisy fankatoavana anao kanefa dia izay lalana tokana tombo-kalite mipetaka ty amin'ny lohanay dia izay mankatoanao ny sainanao Jesosy Kristy amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia misaotra anao Jesosy satria misy olona ny any Jesosy io tsy malala akory na dia ny zavatra tokony ataony ary fa izay androany no safidianao manokana nomenao azany ty ny fampiorenana fampiomanana fiavianao izany Jesosy io ary ohatra mbola manamafy koa no efa mandre any ny amin'ny teny izay toriana eto isanandro fa ho avy ianao Jesosy kanefa dia mbola mihirihiri amin'ny sainy ny heviny Jesosy ka tsy manokana mihitsy ho fonren'olon-dreny Jesosy io
mba tsy isandreo iakoaka amin'ny andro fiavininao kanefa dia fiakofana foatra sy araka teny ponimponao teo fa izao tokoa Jesosy amin'ny fotoana arimamy sy mbola omenao anay mbola tongotra ho anay izany Jesosy ary izay Jesosy mahatsiaro sasana madadadia ny ainao mihitsy ny nafonao noho izay ianao le marina ianao le madio ianao le masina kanefa tena anaiky ianao Jesosy no vonoina teo amin'ny hazo fijaliana ary izay mino azany satria izay ny azahoanay famonjena ka mbola antozo fahavelomana izao iza anao tsinitsinina anao Jesosy iza na ratsy anao izay kosa anahantatra anao satria ianao Jesosy zanak'Andriamanitra le maty toanay tsy ratsy noho ianao dia tsy nahazo famelana kely izay Jesosy tsy voavelany elokay raha mitanay sy fahotanay efa mendrika ny faty izay Jesosy eo tena ratsy izay kanefa Jesosy eo no ianao le maty hoanay teo amin'ny hazo fijaliana nazahoanay izany famelana zany nazahoanay famonjena dia Jesosy anoko anao izay ary tena hoe tomba fitiavana anao anompanao fitiavana tena fitiavana Jesosy eo tsy hoe fahazarana fa tena fitiavana tianay ianao Jesosy izay koentana mivara hoe tianay koa ianao Jesosy malala fonay ianao mamonay ianao Jesosy eo le tena tianay tsy mafoy anay tsy manary anay dia fisaorana natongotra anao ny amin'ny tena izay nomenao anay ary makasitraka indrindrandreky mpanomponao izay nataonao fotsiny nampitsany afatra masina goavana ary tena saro bidy horeketinay ataponay amin'ny ampitenanay rehetra dia misaotra Jehovah Andriamanitra ray eo nyvoninahitra teo averinay ho anao rery any fisandrasana teo anao rery any ary ny fiadanana kosa ho amin'ny olonao rehetra izay nadeha timitety tamin'ity ity aleluia amen aleloia makasitraka indrindran-dranavavitsika Anitra Clarisse sy Aingoirina Rodriguez tao anatin'izay vavaka ny rahantsika tamin'ny groupe izay maharesy izay Andriamanitra manaka rehefa soavanay hamaly fitianareo dia mitombosa dia mitombo fa soavana hatrany hatrany aleloia maranantsika amin'ny fotoana dia anao hira fiderana anankiroa tsika irahantsika amin'reto mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny groupe izay maharesy reto atao anatin'ny miaraka amintsika atao anaty zoom maty moa izy ireo ka andao ary mampanosotsika ny hira fiderana dia hira anankiroa amaranantsika ny fotoana izao sabata fafinaretana irahantsika mivory manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izao dia anao hira fiderana anankiroa tsika ravanamala tao ary Hallelujah, Hallelujah. Ila ila fane. Baba ila fidelana. Hallelujah, Mata piki pichuni pasu, mata piala betia tani, na fifali na kasu. Ila ya Atam sa Leila tima makalau Ila fidelana. Itu dan awak fazafa Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
Miaraka miaraka Clarisika. Ao Madagasikara. Iteranao zahay milay Bebekantsimo Godrina Rodriguez ao Arabia Saudita. Misoreza kandao Lunatunga tuizao Yanao lai tiro panazava Aleluia. Mielinao no abisava Izay mais e não há nada. Luke Marijô. Iteranao zahay Ao Etats-Unis. Aleluia. Aleluia, 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 Hosanna. Isso não há orgulho, o único possessão. Aleluia, Dona aleluia, Tusa Armanda. aleluia, Hosanna. Isso não há orgulho, o único possessão. Ira, 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 fome. Fala, caíra, fidelana. Mario Ortosina Coiti. Sewari. Ira, 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 fome. Nobli Pinao Caíra, França. fidelana. Aleluia, Hosanna. Ira, 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 fome. Fala, caíra, fidelana. Inga Spiriao Tirabiao. Aleluia, Hosanna. Aleluia. Aleluia. Avelantsika hoe izy menata. Mika sy Miriao Madagasikara ao avelantsika ry zareo miandro nila fahandroany izay amaraparanantsika amin'ny fotoana. Raha mika. Arana Bavy Miria. Raha menata sehatra. Tsara kosa le hira teo Aleluia. Miandrira manaraka tsika. Ety ampamarana dia manasa anareo zay raha misy aminareo mbola tsy dia mpiaraka aminay matetika dia aza dio fa tsika manana ny Aki Radio fa tsika mbola mifampahireto foana dia Aki Radio radio 12345.com afahanareo mihaino ny onjam-peo Aki Radio dia manome fotoanareo amin'ny alatsinainy amin'ny 7 ora sasany alina ao anaty fandarina vavakafebenina zavita iny tompo daholo ao ary izy menata. Nina, eto França, Nina. Nina la puta saco França. Rosmina, eto França. Viva da Camatike, chiama la muraglia, chiama la muraglia, abbiamo fanari, chiama la muaci. Cada camara la 60 eto França. Viva da Camatike, chiama la muraglia, chiama la muraglia, abbiamo fanari, chiama la muaci. Essa cena é a Madagascar. Foda aí na
Irina en France. Suoneva in France. Suoneva. Tsika rehetrarehetra dia amin'ny latsinainy antsika miona misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia. Amen.